Ny farany maromaro ny vaovao entina amintsika amin'ity takariva ity isany amin'izany ohatra ny makasika ny fanamarihana ny andro ho an'ny zonim-panjifa ny fitarainan'ireo mponina manoloana nyity fiakaran'ny vidim-piainana sy ahitam-baolana ity ny lafim-baovao makasika ny fiara-miasan'ny Madagasikara amin'ireo firenena vahiny ihany koa nahazoana hakim-baovao zay ho tanterana amintsika avokoa ny momba azy ireo tsy misy voaja ny akamaroan'ny zonim-panjifa eto Madagasikara raha araka ny fanambarana ny entin'ny mpiarin'ny zonim-panjifa amivondrona ao anatin'ilay fikambanana antsoina hoe FIMZOMPAM na ny fikambanana miaro ny zonim-panjifa nanamarika ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zonim-panjifa izy ireo nitondra ny fomba fijery ny makasika ny fiakaran'ny vidim-piainana ihany koa ity fikambanana ity tato-baovao. Saika tsy misy voaja ireo zo fototry ny mpanjifa araka ny fanazavana izay nomen'ny FIMZOMPAM na ny fikambanana miaro ny zon'ny mpanjifa nandritry ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny mpanjifa tetsy Analakely androany. Misy avalo ireo zo fototra ireo ka ny akamaroan'izy ireo dia saika voaosy. Ny tena voaja amin'ilay zo anakivalo dia aleo tansatsika mihitsy ny zo azo fiarovana zany tsy voaja. Zo azo filazam-baovao ny mpanjifa zany misy ihany fa somary tsy tena amin'ny atsasany ataontsika hoe 10 isan-jato. Ny zo afaka amin'ny safidy misy ihany fa tsy misy fipetrapetraka loatra petraka ny ohatra hoe ny commerce ohatra ny arabaritra misy le safidy fa le fipetra zany any amin'le resaka hoe fa efa mividy mipetraka le izy dia lasa azo lazaina fa tsy dia manana safidy any ny olona fa voatery mividy andramora sy ratsy kalitao any zany le izy le hoe zo hoenona tena azo lazaina koa fa tsy dia tena mipetraka le hoe zo hoenona ny mpanjifa malagasy eo koa hoe zo afa-po amin'ireo filana fototra dia tsy dia mahazo afa-po mihitsy amin'ny mpanjifa raha tsy laza fitaterana tsika ohatra tena tsy afa-po ny mpanjifa. Isan'ireo voaresaka manokana ny mahakasika ny fiakaran'ny vidin'ny solika fiakarana izay mitarika ny fiakaran'ny vidim-piainana nanolotra vahaolana amin'izany ny FIMZOMPAM. Vidin-solika zany tsy mitsahatra mijanona foana koa hatramin'izao nefa ny barilina eran'izao tontolo izao dia ambany somary ambany any tsy tokony hifanaraka amin'io zany ny vidin'ny solika eto amintsika kanefa izay ny zavatra apelaka eto amintsika amin'izao fotoana izao dia anovanay azo avy mihitsy ny fitondram-panjakana hoe mila mitady vahaolana ianareo mahakasika ny vidin-solika io apetrao ny fipetra satria lasa ny fa efa mividin'ny vahiny no piarinareo iainan'le malagasy eto Madagasikara fa efa mividy malagasy tsy hifanaraka amin'izay mihitsy dika izay mila mandray fipetra takiny hoe io resaka marché interbancaire de devise io zany aminay dia isan'ny vahaolana tokony andraisana fipetra mihitsy hoe foany any io nankalazaina androany ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny mpanjifa tsy tahaka ny tamin'ny heritonana nefa ny fankalazana tamin'ity taona ity satria somary nanginginy zany.